Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasina bavalala no enona amintsika amin'izao fotoana izao. Falipendray tena komena aminao eto androany dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratranso eto amin'ity androany ity. Dia fiadanana tompo aneo amintsika rehetrarehetra. Falibe mahitanao tonga eto ary matoky fa ifampahireto indraytsika amin'ity androany ity. Dia misotranao manokana raha nisafidy niaraka aminay ianao androany amin'ity fandarana vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe Marisy. Dia fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy dia marita hatramin'ny farany. Raha tonga eto ihany ianao dia marita hatramin'ny farany. Za teny aminao fa tsy kisendrasendra koa ny nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Ka dia araroty ny fotoana mbola ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra. Misy any ambadimbadika any olona miandrandra sy te hihaino tenin'Andriamanitra fa tsy mahita an'izany intsony. Fa ianao kosa mbola aterinao atokantranonao alohan'ny hatory ianao dia aterinao atokantranonao ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha iso fahasoavana lehibe ho anao no mbola ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra. Raha anao vao tonga eto dia tonga soa dia falibe izay mandray anareo. Halleluja. Manareo izay paketo kosa dia arabaina ihany koa nareo dia misaotra anareo koa mbola tonga miaraka aminay eto indray androany dia tononona amintsika tsirairay avy koa ny fiadanan'ny tompo anapaka anatintsika tsirairay avy. Androany moa namby nitsonony makrina niditra voalohany teto ka ilay moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra be ka androany mena tsodrano raha nambavy makrina sy nareo rehetra anay Koweït, Arabia Saoudite, ny Chine, ny Madagasikara ary any Oman. Dia ndao ary metsika tsodrano ary salamy fa 520 andininy fahasivy ka hatramin'ny 720. Salamy fa 520 andininy fahasivy ka hatramin'ny 720 lavalava izy ity fa dia raiso ny tsodrano ho anareo androany. Mamangy ny tany ianao ka mampamando azy, mampavokatra azy betsaka ianao. Ny tenin'Andriamanitra dia tondra drano, mamboatra vary ho an'ny olona ianao. Fa izany no famboatra ny tany. Mahampoka ny tany voasy ianao ka mampiravina azy, rano norana mivadravatra no amitosana ho azy, mitany fitsimlohana ianao, satrohana voninahitra ny taona fitahianao ary ny dianao mitete menaka. Voton-drano ny fiandrasana ondrina ny efitra ary misikina fifaliana ny avoana. Rakotra ondriny sa ary voasarona vary ny lohasa. Mioby izy eny mihira tokoa. Hoenao mihitsy ke le tany, ianao le tany resahana eto leo tondran'Andriamanitra, leo ampitsimohan'Andriamanitra, tahian'Andriamanitra ny fitsimohana. Misy aminao ny fitahian'Andriamanitra ny ameno anao
dia ameno ny sahanao ny ondry zany endriky ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra dia ameno ny fiainanareo tsirairay avy. Halleloia. Zay ny tsodrano azonareo androany salamy fadimy andininy fasivoka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Manjibina ambiny Tsomakrinina Koety Sirina Rozmina France, Tina Kotorzaka France, Lovlitina France, ary tonga soa ihany koa i Rodine Marie Koety, Kodanela Belgique, Angelina Diamant Chine, tonga soa Sandola Koety, Erika Rak France, Artisanat de Madagascar France, Jessica Patici France, Marina Tiana Canada, Filana Rakoto France, tonga soa i Mampionina France, dia tonga soa ihany koa Kadaka Malala France, Rantanina Mesalina Madagascar, dia Tahin Jesosy Ranoroso Olga Koety, Asany Apôstôly Madagascar, Samina Kamaradin Jesosy France, Kota Leoni Koety, Tojo Allemagne, Marie-Jo États-Unis, Sarindra Madagascar, Jesosy Mpandresy Madagascar, dia Tsiry Amboaramiel France, Razana Monika Koety, Tahin Jesosy i Razana soa Sylvie Koety, tonga soa daholo isika menakavy maharitatra amin'ny farany. Halleloia, maharitatra amin'ny farany. Milo zany indrindra ndreo tsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-pilatanan'Andriamanitra, dia andao aloha mampandrosotsika ny anabavintsika kadaka, izy no hitondratsika ao anaty vavaka fanomboana amin'ity androany ity. Tainy tompo ary anabavikadaka anao avy hatrany ny fitenenana. Tompo pastera dia tainy tompo daholo tsika rehetra, dia alohany hanomboantsika ny fotoana riavana dia apetraka antsika eo am-pilatanan'Andriamanitra dia hiara hivavaka antsika tompo. Ry rainay izay ny an-davitra be fitiavanao, mbola midera mankalaza ny anaranao zay Jesosy malala. Misaotra anao zay Jesosy fa nitantaninao ny vonim-pianao zay, narovanao tamin'ny loza maro samihafa zay, namenao fahasalamana tanteraka zay mahatonga tonga eto misao fotoana izao dia noho ny fitiavanao anay tsirairay avy izany. Mankasitraka indrindra rainay izay ny an-danitra eo. Ankehitriny Jesosy ozy ianao Jesosy hoe raha misy roana telo mivavaka eo amin'ny anarako dia hoe eto ampovoany ao. Mino sy matoky zay fa misao fotoana izao anao Jesosy dia eto ampovoanay mihaino ny teny sy ny vavaka izay ataonay eto Jesosy mba voninahitsy ny anaranao. Ankehitriny Jesosy malala dia apetraka eo am-pilatananao koa Jesosy ao connexion izao Jesosy malala mba tena hoe arovanao rakofanao amin'ny ranao masina Jesosy ka na misy ny asany devoly izay teny engelinanay eto Jesosy tena hoe roanao amin'ny anaranao Jesosy fa ny anaranao reriany ny anjaka amin'izao vavaka ataonay eto izao mba voninahitsy ny anaranao. Ankehitriny koa Jesosy dia apetraka eo am-pilatananao Jesosy na ny vavaka izay noentin'ny mpanomponao na ny toroteny izay oentin'ny mpanomponao Jesosy malala indrindra ny fampianarana izay oentin'ny pasteranay eto Jesosy tena hoe ianao ny amin'ny teny vavany Jesosy ampita izany teny mamy avy aminao zany Jesosy izarany zany aminay tsirairay avy eto Jesosy malala dia mino za Jesosy fa tena hoe voky tanteraka ny fanahinay mahazo teny mamy avy aminao Jesosy azavelanao misy miala eto misy zay Jesosy sy tena hoe mahazo teny mamy ary tena hoe voky ny fanahinay Jesosy malala dia mankasitraka indrindra rainay izay ny an-danitra eo. Ankehitriny koa zay Jesosy dia mangataka amin'ireo namanay Jesosy ireo avanay zay tsy miaraka aminay eto Jesosy anao reriany ny mahita azy any an-tokantranony tsirairay avy ihany noho ny antony maro samihafa zay tsy mahatonga azy eto Jesosy. Inganianao Jesosy tena hoe hamangy azy ireo Jesosy tena rakofanao amin'ny ranao masina izy ireo Jesosy aletsiketsika n'izy ireo tsirairay avy ihany Jesosy malala. Mankasitraka indrindra rainay izay ny an-danitra eo. Ankehitriny koa Jesosy dia mangataka an'ireo havanay mety namanay na iza Jesosy ka milanao amin'izao fotoana izao amin'ny hopitaly ihany Jesosy tena hoe jerevanao manokana izy ireo Jesosy malala ianao ne tena hoe anasitrana an'izy ireo Jesosy raha milanao izy ireo tsirairay avy ihany Jesosy malala dia misaotra rainay izay ny an-danitra eo. Mifonina misy zavatra nataonay koa Jesosy tena hoe tsy mifanenjika tsy menjika tamin'ny sitraponao Jesosy dia ifonanay tsirairay avy eto zany Jesosy dia mankasitraka indrindra rainay izay ny an-danitra eo. Raha misy zavatra tsy voatenin'ny vavaka fa hitanao mahasoanay tsirairay avy dia nao anina tanteraka an'izany aminay tsirairay avy eto Jesosy mankasitraka indrindra rainay izay ny an-danitra eo. Fa nao rerian'ny dera ny haja voninahitra taloko mandrakizay misaotra rainay izay ny an-danitra eo. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka andrarabavintsika kadaka tondratsika ato anatin'izay vavaka mamy matsiro nentina nanomboana ny fotoana izay. Alleluia. Izy mbola tsy voaravako tao ambonimbony tao
itetemenaka am'izay ozy izy nambinina nambinitsoa magrina tahiny tompo angèle pagès France mami Koety aingodrinadrina soa France Yama Koety tonga soa fampiolazana Kandapa Koety de Soameva France arazana soa Sylvie efa voateny teo zay ngamba mbola tsy voarabako. Halleluia. Makasitraka tahiny tompotsika rehetrarehetra andao atsika nao hira anankiray elaela tsika sy nao nitiry ty de ataotsika indreo tiry ty androany de aorian'izay tsika entony ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Olona mbola tsy hainonareo mihitsy reny ny tenin'Andriamanitra mbola vaovao be mihitsy. Halleluia. Eny toriteny-tsika rehefa eo izy ary ny toriteny androany. Olona hitanareo isan'andro miaraka aminareo eo hitatsika isan'andro eto izy ary no mitoriteny androany de ny groupe zay maharesy moa zany mba tsy mamaly fa nareo fa mahafantatra izy ale izy fa ianareo mijery mba mitsatoka kely izy ary ny olona mbola tsy hitanareo toriteny teto nefa mpiaraka amintsika isan'andro eto zay olo zay nitondra ny ten'Andriamanitra eto androany ka de menofinaritra daholo ary isika rehetrarehetra de hitra ny toritentsika rehefa avy eo. Tahiny tompo. Namonjy ny fiainako sakafo azo ny fonao alelao hitoko etra izy zaka ny fonao zaka ny fiainanao rehetra soloni fiadanana ny fijali andramondeha tsapanao fa tsy aneny nianao tsy nanenenako tsy nanenao nandray anao fa miatsara isan'andro ny fiainako azo antoka ny hoariko tsy nanenenako Nuni famiglia con now, sawa savatra. Se la una mau tu me sai la, hai no mi sanau, vieni mula mi si fufunaina, apparu su canao. Se la una
Halleloia. Mino fa hitovizy antsika izay tsy nanenina nandray an' Jesosy izay a. Halleloia. Amen. Hiditra amin'ny toriteny aritsika e. Hiditra amin'ny toriteny aritsika dia amin'ny premier moa tsika misasaka ny volana androany. Vetivety kely 15 juillet dia tonga. Amin'ny premier tsika tsara le hira. Misaotra anareo tsara le hika farany. Afaka 10 andro tsika natanteraka an'ilay alim-bavaka fanaontsika takanisa taona. Za mino mino sy matoky ahy. Fa raha ny fahasoavana izay niraisintsika rehetrarehetra tamin'ity taona ity, mino fa maromaro noho ny tamin'ny herintaona. Tadiny tamin'ny herintaona tsika nisy maromaro mihitsy nareo no nanao alibavaka, nanao ino testé, nanao an'ilay nandefa an'ilay fankasitrahana. Tasy hijery ato raha mahita, somary hijery raha mahita anankiray tamin'ireo nataontsika dia ataoko enonao kely fotsiny hoe ohatrany ahoana ny fankasitrahana n'Andriamanitra izay nataontsika tamin'ireny fotoana ireny. Tamin'ny alina zao tsika tamin'ny 2020 zao nisy ilay hitako eto amin'ny loko eto dia tasige hideran'Andriamanitra tsika daso aloha efa fataontsika mantsy le izy fa tsy hoe amin'ity fonao zany a. Alléluia. Pasteur. Any zao Marisao zao zany sendra hitako ato tonga dia mitsatotsatoka fotsiny. Tapatapaka ny connexion antsika tamin'izay. Ilana tsiny ilana tsika fa ratsy be ny connexion tamin'izay. Ary hitanao ny fahasoavana lehibe omeny anao fa dia raha misy sendra ireny fandaharana toriny dia manarorota zany ny torohevitra ary kosa fiarana mbola avandro any nanapasiterana azao nanabavy Rodriguez mialatsika fa tapatapaka be ilay satria le connexion tamin'izany tsika nijaly connexion be tsika tamin'izany. Zany zao tamin'ny 2020 zao zany zavatra nalefako teo zany. Nanao koa tsika tamin'ny ty zao fanentanana tamin'izany alina raha pitsy sabotsy amin'ny 9 alina no natanterantsika ilay alim-bavaka fiderana ranoray fotsiny etsika hideran'Andriamanitra tamin'ny aniny etsika Gilgala 7 andro zay nataontsika iny. Maro tamintsika no nandray fahasoavana nandray fahalibavaka ary isaorinareo efa tonga daholo ny vidéo anareo etsika alefatsika hidarantsika n'Andriamanitra miezitsika voninahitran'Andriamanitra anatin'izany alibavaka zany raha pitsy. Tamin'izany vidéo nataonareo, amin'ity tsy vidéo tsy vidéo ataontsika fa soratanana message zany ny alefanareo izay vonina maniry ny hoe hitondra fankasitrahana n'Andriamanitra ao anatin'izay iny nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao nandritra ny taona. Natsapa avy ianao tamin'ity taona ity fa tena nitahin'ny tompo ianao sy ny ankonanao dia za miteny anao hoe aza velan-dalo fotsiny zany. Ny tena mahatonga an'Andriamanitra tena hihetsika raha misafidy Andriamanitra olona mangataka sa olona mankasitraka. Za tena par expérience le tenenako anao
fahaingakaingana kokoa ny akasitran'andriamanitra ny olona mpakasitraka sy noho ny olona mpangataka sy hoe tsy mahazo mangataka tsika izany ary ny teny hoe atsoe ady ho valiko ianao dia aniko zavatra lehibe sy sarim-patarina zay tsy fantatrao fa Davida koa tsy adalana nitondra ny teny manao hoe ho tonga eto an-tranonao anefa ny voadiko halleloia akalazanao amin'ny voninahitra tonga mitondra ny amboara halleloia inona ny amboara zany dia fitambarana salim-bary maro iny ny atao lasa amboara hitondra amboara atsika amin'io amboaram-pisaorana fehezam-boninkazo inona le fehezam-voninkazo maromaro mety misy aminareo zao manana voninkazo singany roa fotsiny roa zany nisaorana an'Andriamanitra tamin'ny taona ity misy aminareo mety tsy voafehy amin'ny tanana ohatry zao ny fehezam-boninkazo le voninkazo raha iny fisaorana an'Andriamanitra iny ka dia ataovy za mampahery anareo ataovy ataontsika moa zavatsy hoe ataovy satria na za koa ary dia manana ny fakasitrahana zay omeko an'Andriamanitra amizay efa fataontsika isa-taona io ary nafinaritra ny totona andro zoma izy tamin'ny 2020 zany andro sabata alina nanaovantsika azy fa amin'ity 2023 ty dia zoma zany hoe tena andro afinaritra be mihitsy io alimbavaka hatramin'ny 12 alina tsika no hitsahatra dia matoka fa atao tsy dia tena manao zany tsy tokony entanina koa ianareo anao zany tokony fandrombahana zany amin'ny voninahitra an'Andriamanitra zany rehefa dia mitenareo azy hoe alefaso AMP aminariko na mampionina izy dia ho ataony mampionina voix off le izy dia fakiny mampionina daholo le zavatra ozy izany hoe tonono mihitsy ny anarako fa tena za tsy menatra ny filazantara ohatra dia tonono mihitsy ny arany hoe iando andry dia zao nanohatra dia iando andry ozy izany hoe aza tenenina fa aloha mba alaizy Jesosy ihany dia tsy tenenina ny anaranao Andriamanitra misandratra ny fakasitrahanao an'Andriamanitra tonga eo anatrehany iny ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika izay havana mba joroko avombelona aminao mialohan'ny midirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ty fahazarana ty dia fahazarana nataony amin'ny vady efa hatramin'izay ary mahomby rehefa misy olona izay manao alimbavaka mihitsy tompo tena jery hoe ty problème ty fa zay koa rehefa tahin'ny tompo misy valim-bavaka apatorianay ireo zazy ireo lasy izay mivady manao alim-bavaka inona le alim-bavaka atao fiderana fotsiny matetika andao reto itolom-bavaka no alim-bavaka ny anay tena fanaovanay alim-bavaka rehefa teo amin'ile fotoana tahin'ny tompo iny eo amin'ile fahazoana valim-bavaka iny ny tena tsy fohy atoriana le fotoana fa tena hoe alohana angano meza amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ny tahin'ny tompo be zay taorina ny etsika Gilgala zay nataontsika tamin'ny 2020 iny telo taona lasa sady dia lasa izay mivady tsy niteniteny taminareo zay rakizy vita ny vavaka fiamberana vita ny vavaka ny rahantsika atao anaty mbola tsisy zoma efa nisy zoma tamin'izany nareo nandeha natory izay mivady namelatra fandoliana parain'ny andro nidera nakasitraka tsisy fangatahana tsony tamin'izay misy fotoana angerevana mangataka azy adinitsika ary Jesosy tena niteny mihitsy hoe na dia tsy mangataka ary nareo dia fantatra indrainareo any an-danitra zay tokony nareo fa Jesosy kosa tsy niteny hoe na dia tsy midera ary nareo na dia tsy misaotra ary fa Jesosy ary niteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ny mangataka zany tsy voatery fa faly kosa Andriamanitra raha hoe akasitraka isika zay amin'ny premiersika anao an'izay amin'ny 29:30 zany hoe ny larobia sy ny lakamisy faran'ity volan-ty no andraisana ireo mesagenareo fa mbola lefa zao raha zao dia refanareo dia manjary very any ambany be any dia eo mampionana nokana fotoana anaovana an'io voix off io ataontsika popoaka ny fiderantsika an'Andriamanitra amin'ny 1er décembre zay nahitoko daholo arytsika zay no ela ndao arytsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra halleloia nisitraka fitahiana be koa nitojo tamin'iny halleloia mahafinaritra zany nazany ary vijona vavolombelona ndao ary tahitompo ary neny Charline halleloia neny Charline hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra voalohany izy hitondra tenin'Andriamanitra eto amintsika eto dia ampandrositsika avy hatrany izy tahitompo neny Charline anao ny fitenena dia rehefa avy eo miverina eto ny tena koa
mamelapelatra ny ten'andriamanitra ny sarinina anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy hatrany ane nareo menakavy kely pastera, ary tahiny Jesosy koa isika rehetra izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Ny toriteny izay zaraiko aminareo ry havana dia ao amin'ny filaza-tsara nosoratan'i Jaona toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Izay vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fitarihan-teny. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra azo na dia iray aza. Izy no nisiam-piainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Alleluia. Amen. Ry hava-malala, izao teny izao, voalohany moa dia i Jesosy ilay teny izay torentsika eto. Izy dia Andriamanitra, ary izy no nahariana, izany hoe izy no nanaovana sy nanamboarana izao zavatra ary rehetra izao, dia ny tany, ny masoandro, ny kintana, ny volana, ny zava-maniry, ny karazam-biby rehetra, ary koa isika olombelona. Lalana roa ihany no tsy maintsy alehan'ny zanak'olombelona eto ambonin'ity tany ity. Ny lalana voalohany dia ny miaraka amin'ny Jesosy Kristy mandrakizay. Jesosy koa dia efa nilaza ao amin'ny Jaona toko 4:19 fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary nilaza koa izy ao amin'ny Matio toko 7:4 tamin'ireo mpianany fa tery ny lalana makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita izany. Ary ny lalana faharoa dia malalaka mikotana be, makany amin'ny elo, fahaverezana mandrakizay. Ry hava-malala, Jesosy dia efa nitiantsika meloha, ary efa niporofony izany tamin'ny fijaliam-be izay niainany tamin'ny nataon'ny zanak'olombelona ihany, ary ny afara tamin'ny fahafatesany amonjeny asianao. Isika rehetra izao izay manolo tena ho azy ary matoky azy hatramin'ny farany. Eny, maka ny fotsika izy, fa tsy manery, fa avelany malalaka ny safiditsika. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko 10:15 tapany voalohany hoe: izay miray amiko ary zao ao aminy dia mamobe izy. Joba koa dia nijoro vavolombelona izany ao amin'ny toko 2:20 manao hoe: mifankazara amin'ny tsotoa dia hiadany ianao, ary izany no hatongavany soa aminao. Fa hoy kosa Jesosy hoe: raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amin'ny Jaona toko 10:15 tapany faharoa nahitantsika an'izany. Ka dia tonga hanafika antsika ny Satana sy ny firongony amin'ny alalan'ny fangalarana, famonoana ary fandringanana. Moa tsy efa tanteraka fa izany dia afaka malalako. Eny, na izany aza, mbola manome toky antsika Jesosy, ka hoy izy:
satria izy no nisian'ny fiainana hoy izy hoe ao amin'ny jaona 2:17 raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo ninona inona fa ho tonga aminareo izany. Ao amin'ny jaona 10:10 koa dia mbola niteny izy hoe ary izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Tsy avelany andeha irery isika hoe ho ampijaliany ny satana sy ny firongany, fa mbola nanome toky izy hoe hoy izy amin'ny jaona 2:12 hatramin'ny 17 manao hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, izany hoe hitandrina ny teniko, ary izao angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay fa tsy hoe miserana na voafetra. Dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisiny satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Ry hava malala ho mbola feny amin'ny Efesianina 2:4 ny fahamarinana izany fanahy izany, hoy izy hoe izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Feny atolory azy ny tenantsika, indrindra ny fotsika ho an-tsakany. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Halleluia, alleluia, alleluia. Mankasitraka indrindra aneny Sarlintsika atao anatin'izay tenin'Andriamanitra mamy nentiny tamintsika nampahirezana antsika teto izay androany. Hoy izy soameva hoe tsy nanisy fanontaniana fa efa nisy teo anontaniana foana rehefa misy voalohany iza ary dia tsy nisy namarina Bodsilda ny nisy ny teny. Anondro Bodsilda ianao ngefa misy mieritreritra tokony fitoro-teny. Halleluia. Bodsilda ohatra efa nitoro-teny tety taloha tsy diso tsy tadiditra raha tsy diso Marie Gilda izy tamin'izany. Eny ary tahiny tompontsika rehetra rehetra misaotra indrindra neny Sarlinina. Andriamanitra manakaipasoavana ny hoe maly fitianao mitombozy dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza hatrany mahefabe amin'ny asany toy. Dia misaotra anareo rehetra ihany koa mankasitraka azy fa mampahery andry zareo ny fankasitrahana izay ataonareo. Dia nareo koa zany isaorana satria manampy andreto mpanompon'Andriamanitra eto androso. Halleluia. Tahiny Jesosy tsika menakavy. Bokin'ny Jaona filazantsara nosoratany Jaona 2:1 andininy 1 ka hatramin'ny 5 no nivakiny sy niresahantsika teto androany. Meno tsara nareo fa misy fanontaniana apetraka aminareo eto rehefa avy eo. Vakiko ilay teny aminaran'i Jesosy fitariany teny. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ary izy no naharina ny zavatra rehetra, fa raha tsy izy dia tsisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray azy. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Raha vakintsika rehefa farany hoe ny maizina tsy nandray azy dia misy roa kely dia izao no dikan'ilay izy hoe tsy hoe tsy nandray azy fa ny maizina tsy nahasakana azy. Ny zavatra voalohany mariantsika atao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity dia misy teny miverimberina. Ny teny miverimberina eto dia hoe teny. Ny zavatra mahagaga rehefa mijery amin'ny teny io tsika mamaky an'io teny hoe tamin'ny voalohany ny teny,
dia tsy io ihany ny soratra hoe teny eo anatin'ny baiboly eo fa misy inga nareo anankiray aminareo na roa mizara tenin'Andriamanitra verset anankiray misy hoe teny dia le tena le anoratana anazy anatin'ny baiboly mihitsy no angatahako anoratanareo amin'ny commentaire eo mitenenareo verset anankiray misy hoe teny ao anatin'ny baiboly eo dia le fomba anoratana azy eo amin'ny baiboly mihitsy mba soratana eo amin'ny commentaire eo azafady mandrapatonga an'izay dia isotro rano kely verset anankiray teny ray fotsiny fehezanteny ray misy hoe teny ao amin'ny baiboly zay mahita an'izay tahin'ny tompo be mihitsy azafady tompo halleloia verset ray fotsiny misy hoe teny iza ny hitondra an'izay voalohany verset ray na roa zany raha misy aminareo ray na roa aminareo zany nanoratra an'izay teny zay dia isorana an'Andriamanitra dia isorana anareo dia ho tahin'ny tompo ane ianareo miandry ariako za mahita vetivety amin'ny baiboly eto fa nareo io mihitsy le anka io nge fa ao anatin'le tsy ao anatin'le vakitsika teo ka misaotra ny ranabavitody aloha fa io akoatran'io akoatran'le teny io teny tonganofo misaotra ny sarolinina ihany koa misy zavatra ray tiako atongavana mantsy eto amin'le verset teneninareo halleloia misy zavatra ray tiako atongavana ao amin'le teny izay soratanareo halleloia fa misaotra anareo be dia be nefa fandraisana anjara finaritra be fandraisana anjara halleloia ohatra jerentsika ohatra aloha zafy ny amera ohatra hoe genesis toko faha 1 andininy faha 7 ohatra genesis toko faha 1 andininy faha 7 ohatra ny zany genesis toko 7 andininy faha 7 halleloia hoy ny ten'Andriamanitra aoka isika hidina ka eny no anakiroantsika ny fiteniny mba tsy fankalala teny izy dia koa zao misy io nentin'ny tojo io fa izao ny teny nampitondraina izay efa renareo io misaotra dia izao zany le zavatra tirentsika eo fa najerentsika io verset nentin'ny tojo io dia misaotra ny sarolinina io teniny koa zao mety io koa zao ny mampionina nisy misaotra anareo dia izao ny zavatra marikinareo amin'io le tamin'ny voalohany ity tsy tenentsika intsony le hoe tamin'ny famisaotra anareo fandraisana anjara akoatran'le jaune voalohany toko voalohany zany tiako teny soratanareo hijerensika ny différence zao ny différence reo teny rehetra ny soratanareo zao io any tojo zao hoe ozy tojo hoe fa izao no teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany zay aloha ray dia izy koa mampionina hoe tsy nofy ihany ivelomona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra ny mahasamihafa an'io amin'le teny atao amin'ny jaune voalohany dia le teny atao amin'ny jaune voalohany grand T moa le teny rehetrarehetra ny soratanareo mbola misy be dia be ao ary izy ny teny izy le teny zany any amin'ny teny rehetrarehetra any T kely satria le T kely iny dia teny anaran'le teny fa le teny atao anatin'ny jaune voalohany maninona ny lasa grand T le izy dia jerentsika koa nefa fa Andriamanitra dia grand T ary tenenina koa le izy any amin'ny andininy faefatra hoe izy no nisy mpiaina izy dia grand T iza le izy tenenina le teny fa maninona ary le teny ny grand T satria io iteny io dia personne azonareo tsy tena hoe olona fa tonga olona ihany izy avy eo fa personne anankiray zany le hoe teny eto izary zany zao iresahany io hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra le teny io ary raha tsy izy dia tsy nahariana izao zavatra zao ary zao na dia ray aza izy nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona ary mazava dia mamirapiratra eo amin'ny maizina fa maizina tsy mandray azy personne anankiray io teny io izary io teny izary zany no resahan'ny ten'Andriamanitra amin'io raha misy anankiray na roa indray mamaly amin'ny hoe tahin'ny tompo velatra tsy mahafinaritra zay le manara toromaso
mba mipartisipe kely nareo iza ary zany a io voalazy io tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra saotra ny tojo ny teny zany eto a Jesosy le teny eto alleloia misaotra ny razana Monika misaotra nareo amin'ny participation anareo le teny zany eto a misaotra ny Tody Ramonsoa Jesosy ilay teny eto misaotra ny Charline misaotra ny Sylvie Jesosy a ilay teny tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny nankesotsika hoe Jesosy io teny io misaotra na rehetra namarina daholo na rehetrarehetra Jesosy a io teny io tsy Jehova satria Jehova efa le Andriamanitra azonareo de vakitsika dake sotsika hoe Jesosy le teny tamin'ny voalohany Jesosy a ary Jesosy tao amin'Andriamanitra ary Jesosy de Andriamanitra Jesosy a de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany le izy ndray zany zao lasa le teny a solotsika Jesosy izy no nahariana zavatra rehetra ary raha tsy Jesosy de tsy nisy nahariana zao zavatra ary zao na de ray ary Jesosy nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona ary mazava de nao ilapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy le azy efa lasa kely io satria na de Jesosy aza andresahana day dia efa lay mamirapiratra ny resahana eto alleloia ohatra hoe mianatra ny ampianarina kotsika zany lay teny zany eto ry havana de Jesosy a voalaza ny tenin'Andriamanitra ny teny izy de tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany vakitsika ny Genesisy a sohatra nareo rehetra namaly makasitraka za soaka baiboly raitsika fa baiboly mantsy efa tsy misy Genesisy io efa rovodrovotra be io Genesisy fa Genesisy toko voalohany any amin'ny andininy fa tena ambiroapolo to de voabosokatra eo Genesisy toko voalohany a andininy fa misaotra ny mami ny teny tany amin'ny testamenta taloha de tonga nofo izy amin'ny testamenta vaovao misaotra ny mami mahafinaritra nareo nye mahay alleloia bravo nareo Genesisy toko voalohany andininy fenina ambiroapolo ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika Genesisy voalohany toko voalohany andininy fa enina ambiroapolo Andriamanitra tsy miteny rery ary rehefa miteny olo hoe isika andao tsika andeha de tsy olona ray zany andao tsika isakafo andao tsika ianao an'izao de io le voalaza ny tenin'Andriamanitra hatramin'izay ka ho mandrak'izay efa teo Jesosy voalohany indrindra zany no mahatonga antsika tsy mankalaza Krismasy a rehefa 25 Desambra maro ndray zao mety tsy jery ny fandarana rapitso fa mifahamarinana tsy maintsy terenareo tsika tsy mankalaza Krismasy rehefa 25 Desambra antony anankiroa ngeza be ny 25 Desambra de voalohany indrindra tsy andro naterahan Jesosy tamin'izy le tany an-tranompo zany azonareo tsy mitombina mihitsy hoe 25 Desambra iny 25 Desambra zany ohatran'izao tsy hoe andro iainantsika zao de mahafantatrareo moa ohatran'izao ny atsika amin'ny 25 Desambra zany mahita zazakely ve nareo velona afaka hiteraka ny tramon'omby tsy misy rindrina fa tramon'omby ny fotoana zany tsy fotoana ekeko hoe teraka Jesosy teraka zazakely izy de fifaliana be mihitsy tonga ny anjely ny teny tamin'ny mpiandrotra hoe tena mpamonjy niteraka anareo any io tanàna Davida de Kristy tompo alleloia ekeny zany fa sady tsy volana Desambra io a no tsy 25 Desambra fa 25 Desambra kosa de fety hafa mihitsy ary fety fanompo-tsampy hafa mihitsy fa tadidinareo le asan'ny apôstôly toko 10 le nivakitsika iny le nitoritsika nampitomany be atsika tamin'ndray sabata tapabolana angambany iny na roa tokombolona ray volana tsy tadidiko teo amin'ilay konsily de efa nitenenareo fa nisy ny mpanompo sampy izay tiany mpianatra mba hiditra any amin'ny tempolo ihany koa ianao na latsy de ananina be ty filazanjany teo anao ny olona mba hivavaka tsireo mahita ny olona mivavaka de nomboka tafiditra tsikelikely tany am-piangonana tany amin'ny tempolo ny sampy ny farany tafiditra tanteraka de anisan'ny sampy anankiray tafiditra ao am-piangonana ny Père Noël dada Be Noël sy ny hazo Noël
mbola hiditra lalim-balina kokoa amin'izany tsika rehefa vita ny alimbavaka fankasitrahana mandra-patonga 25 décembre tsy maintsy amin'ny isa taona koa tsy maintsy manao fampianarana anankiray raha kely ary azonareo tsaroako mihitsy le rahalahy tonga teto nanaraka antsika ohatr'izao dia naheno fampianarana krismasy dia tsy nijery teto intsony fa zao efa nare aloha fa tsika tsy mankalaza krismasy fa ro manakaraka an'izany tsy misy mihitsy ny ao am-baiboly ny fahaterahan'i Jesosy teto an-tany nahatonga anazy ho nofo mba hahatonga ho fampianarana mba hahatonga ny finoana kristianina iorina mba nahatonga ireo asany rehetrarehetra ary amin'ny maha hoe teny tonga nofo dia natao ho tonga nofo fotsiny Jesosy mba hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra fa izao tsy nataon'Andriamanitra ho zava-dehibe mihitsy ny fankalazana ary tsy Jesosy tsy nampianatra ny mpianatra mihitsy hoe ankalazao isaky ny teto naterahako satria Jesosy dia efa nisy hatr'izay nisy Andriamanitra dia nisy Jesosy azonareo dia izany no tsy ankalazantsika ny krismasy ary avako malala tianay be mpanaraka ny fandarina bavaka fiambelana tsika tsy mankalaza krismasy fa mipotsampy ny krismasy fa nipotsampy ny krismasy ary fa nipotsampy tsy tsotsotra fa fa nipotsampy tena avolenta misy fotoantsika efa mitory an'izany zay dia misy tena tezitra aminareo misy aminareo ary mpanaraka eto dia mpanao live mihitsy koa dia tena miteny mafy mihitsy ao ambadimbadika eo ary nisy fotoana moa tsika teto efa nisy ny traité mihitsy hoe tena devoly misy tadidiko mihitsy tena hoe devoly satria tsy mankalaza an'ilay krismasy fa naizanona zany fahamarinana hitoriana fahamarinana ty CRT fa tsy natao hoe hanomezana papabolina somary miditra kely amin'izay zany satria efa nakaiky an'izay fety zay tsika dia za miteny anareo raha nanao krismasy nareo hatramin'izay aza manisy an'io sapin io anaty tranonareo amin'ity taona ity andramo anie dia izaho hoe andramo ka izaho efa fotoana mantsy zao fanaovana sapin ao an-trano aza sinan'ireny ao an-tranonao mety misy aminareo zao variana be mihitsy maheno an'izany fa zao fahamarinana izany ry havana ary fitiavana anao zany zay koa tena nanao an'izany ka nankalaza an'izany amam-polo taonany mihitsy taloha fa nomboka tany amin'ny tamin'ny 2000 krismasy 2017 zay nanomboka tsy nanao krismasy intsony resy lahatra hoe tena tsy izy ity nandalovany fampianarana zao zany ny tiako tenenina ajantsika ny amin'iny Jesosy ilay voalaza ny teny dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany andeha isika Jesosy efa teo niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny famoronana dia efa teo izy ary Jesosy no nahariana ny zavatra rehetrarehetra tahaka ny hoe noho Jesosy ihany koa no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria tsisy ninona azo sehoany Jesosy raha tsy nisy ny zavatra rehetrarehetra jerenareo ny mpanjakan'ny zava-bary dia antsika olombelona isika nge naharianan'i Jesosy no isika anke dia no hariana Jesosy no nofisitsika ao arinao ary isika dia naorina tamin'i Jesosy daholo naorina ireo zavatra rehetrarehetra zao ary zao izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsisy nahariana izao zavatra harehetra zao na ray ary raha tsy noho Jesosy zany dia tsisy zavatra noforon'Andriamanitra teto amin'ity tany ity ary indrindra fa tsika olombelona fa mitenareo foana hoe tamin'ny andro fahenina dia nanao ny olombelona Andriamanitra ireo zavatra rehetrarehetra zao afaka nanjakan'i Jesosy ary Jesosy tena niteny mihitsy hoy Jesosy hoe any amin'ny Jaona 4:9 dia 5:13 any Jaona 4:9 dia 5:13 anao izy Jesosy za teny zany efa lazaiko taminareo andiny 7:30 azafady fa tsy 5:30 zany teny zany efa lazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao no hoe ahitanareo fahoriana nefa matoky za efa naresy izao tontolo izao ity izao tontolo izao ity dia voafehan'i Jesosy tena fa tonga Jesosy mandeha eny ambony rano voafehan'i Jesosy ity izao tontolo izao ity rano zany tsy mampiletika anazy ny tafidrifotra mandre ny feoany
ny aviavy mandre azy manana fifandraisana aminy daholy ny zavatra nohariny eto amin'ity zao tontolo zao ty nohariny reo no izy ary izy no nahariny an'ireo zavatra rehetrarehetra zao ary indrindra fa tsika vitan'Andriamanitra tsika tamin'ny andro fahenina namboarin'Andriamanitra mba ho an'i Jesosy tonga ny andro fafito andro fitsarana mila mitsahatra Andriamanitra mila mitsahatra le teny iza le teny Jesosy tsy afaka etoetra ao anaty liona ny liona tsy mahalala zay tandrinandro sabata zany ny liona tsy mahatsapan'izany hoe hitsahatra zany fa miazakazaka mihaza foana iny matory izy adiny 20 adiny 4 izy mihaza de mihinana ny voninkazo tsy afaka hitoerana zao satria malazo iny rapitso misy fetrany na tsika koa misy fetrany fa isika kosa dia afaka mitondra ny voninahitr'Andriamanitra mamerina an'izany amin'Andriamanitra. Jesosy daholo ny voalaza eo le teny zany a dia Jesosy daholo izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary izy nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary zao na dia ray azy izy nisy mpiainana. Halleloia. Teny fiainana ozy izy tsika Jesosy fiainana nge zany ao amin'ny obolana ndreke amaky teny Andriamanitra isy aminareo nanohatra n'izy ity teo obolana toko fa 4 andininy fa 20 obolana toko 4 andininy fa 20 hoy teny Andriamanitra anaka tandremo ny teniko iza moa le teny tary Jesosy anaka miteny amintsika zany Andriamanitra satria ny teny a de Jesosy ny teny le tao amin'Andriamanitra ny teny le teo amin'Andriamanitra hatramin'izay ozy Andriamanitra andefa ny teniko hanasitrana anareo iza le teny andefa ny Jesosy hanasitrana anareo anaka tandremo ny teniko ohatry ny teny zany hoe anaka tandremo Jesosy koa atongolano ny sofinao iain'ny filazako aza vela ihany eo masonao iza le izy teny aza vela ihany eo masonao Jesosy fa raketo ao amin'ny fonao anaka atolory ihany fonao fa aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra zany mihitsy ke Jesosy ry avako zay mahazo an'i Jesosy dia mahazo aina. Nisy vehivavy maty tao amin'ny baiboly zanaka vavan'ny Jairo maty tsy nisy aina intsony tonga Jesosy aina ho an'izay maty tonga tao hatramin'ny Jairo Jesosy aina verina ny aina. Misy lehilahy ao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Nahina zanaka vehivavy manano tena efa anaty trano vorona efa anaty vatapaty andeha ho alevina aina ho an'izay mahazo azy fa tonga Jesosy velona nidirany Jesosy hatrany am-pasana ngeravany sokafana anakodiny vato Lazarosy mivoa aina mandre azy fotsiny ianao dia misy aina mandre azy fotsiny ianao na tena ko anareo tao anatin'io fasana nisy an'i Lazarosy io ny maty rehetra tao velona daholo fa zao Lazarosy no nitenena Lazarosy mivoa ozy izy ny maty rehetra tao Lazarosy ndana fa ianao zany zay tsy mivoaka fa ianao no mivoaka fa raha teny Jesosy ny maty rehetra tao ty mivoa tsy Lazarosy rehetra tompoko no nivoaka teo nivoaka teo daholo ny faty rehetra tao na idadabe randrina ineny razery rehetrarehetra tsangana avy any daholo aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofony izany tsy sitrana raha Jesosy le teny hoy tena Andriamanitra fa aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra izany tsy mbola nifanena tamin'i Jesosy ka tsy sitrana lehilahy paralitika 30 taona efa lany aiky nge zany izany 30 taona izy mihaino anay eto izy ny 38 ans amin'izao amin'ity taona 2023 ty
mitovy fotoana aminao zany zany lehilahy zany ianao teraka izy efa nanomboka narary teo fa tonga le teny voalazany amin'ny John le grand T Jesosy aina ho azy mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra mahatsara ny fiainana rakota amin'izay mba zay mivona matsy ny tony babaka ny atsarovana azy rehefa tsy fotorotoro sy mangorakorako izy fiainana rakota dia aina ho azy mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra rehefa hivavaka eo fiainana rakota rehefa tsy maintsy any am-bavany zay alleloia na marina mihitsy ny teny tozy mivoa reto azy lasa losika ay sapady ary janona dolo indray ny fatoritra verina natory aina ho any zay mahazo azy zany ngeravana ny mahatonga antsika misy olana nareo pastera eto am-bavaka zoky mampino eto am-bavaka fa misy olana be ohatr' zao dia iny any ataonay aminareo teo ve tsika dia mandeha mivavaka teo ve dia délivrena nareo azafady tsy zany ny fiasa eto amin'ny fandarina andramoka izao zany mahatonga ny eto mihisatra be vao betsaka ny olona satria eto tsy zany ny fomba fiasa ny fomba fiasa dia zao andefasana tenin'Andriamanitra nareo dia teneninay foana nareo hoe manasa anareo ny fijery fandarana efa va misy olona 7-7 ihany reo ary io ny ainga tamin'ny olona 9 dia 10-10 dia 20 dia 10-20 faly mihitsy tamin'izany mihoatra ny 20 ny mijery eto fifaliana tamin'izany fotoana zany manao live ianao dia tafakatra 20 no mijery fifaliana ary miteny anao efa nisy fotoana koa tafakatra 20 io fa zay miteny anareo hoe ndao hihain'ny fandarina reo mahafinaritra anay ihany mahita anareo be dia be eto fa ny tena marina mila kasihan'ilay teninareo tenin'Andriamanitra ny manasitrana satria Jesosy ny tenin'Andriamanitra azonareo amin'izay zay mitenareo hoe andao meno fandarana alefaso ao an-tranonareo ny radio dia alefaso ny toriteny satria tenin'Andriamanitra ny manasitrana betsaka taminareo keny nananaretina sy ny voafatotra teto hoe tsy mbola ny délivrena kory fa mihany toriteny dia toritory fo mihany toriteny dia tanteraky ny teninao dia sitrana mahasitrana ngeravana mihany toriteny io e satria ny toriteny dia Jesosy le teny tanareo fijona vavolombelona ao hoe zoky eme manambotso tanareo fijona vavolombelona tamin'ny 5 mane andray ny akiradio teo ahoana izy izy mamo izy sotro izy mamo izy anaty famoiza-po dia mifoka sigara dia mahita tampoka ny fandarantsika eo foa isan-kalina dia nefa rany toritory fo izy tamin'ilay teny tsy zany natoritory fo azy zany misy fotoana mitondra zavatra mampime aminareo hoe mampitsikitsiky fa izy nitomany satria naninona napiditra n'ilay teny izy napiditra ny Jesosy izy halleloia Jesosy le teny le fitenin'Andriamanitra enonareo io zany Jesosy io Jesosy mamangy anareo ny tokantranonareo dia sitranonareo tahiny tompo rahalahiaja tahiny tompo nahasela halleloia toy izy eme manambotso za tsy mbola niteny tamin'ny eme manambotso zany hoe andao hivavaka tsika sanao dia afaka misigara sy nitoky ianao fa inona natao nihaino tenin'Andriamanitra iza le tenin'Andriamanitra Jesosy le tenin'Andriamanitra nareo manokatra ny telefôny io mijery an'ity fandarana ity dia manokatra ny varavaran'ny fonareo sy ny varavaran'ny tokantranonareo idiran'i Jesosy Kristy ao amin'ny fiainanareo aina ho an'izay mahazo azy samy mandray aina raiso ny tenin'Andriamanitra fa io no aina ho antsika io raha marary ianao amin'izao fotoana izao raiso ny tenin'Andriamanitra fa io fahasalamana ho antsika rehetrarehetra halleloia amen hoy izy Jesosy hoe aza matahotra za fa nale zao zava-rehetra mitrangy eto amin'ity tany ty voafehan'i Jesosy amin'izay tsika maky Jaona voalohany Jaona voalohany halleloia Jaona voalohany Jaona voalohany Jaona voalohany toko 5:4 fa izy rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo zao ary fandresena zay mandresy an'izao tontolo zao dia ny finotsika iza moa maharesy zao tontolo zao afa-tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra ry havana raiso ilay tenin'Andriamanitra ianao tsy ahitan'i Jesosy tonga ao tokantranonao zany hoe eny ary
maro ny olona mijoro tonga tao an-traniko Jesosy tamin'ny alina, tonga tao an-traniko Jesosy tamin'ny rapitso, niona tamin'ny Jesosy ina amin'ny zavatra tiana retina bavaka fa eona amin'ny Jesosy alalina. Iny e miona amin'ny Jesosy, na zao atsika dia efa miona amin'ny Jesosy. Mamaky tenin'Andriamanitra, mananaka ianao fotoany dia mifantoy ianao mamaky tenin'Andriamanitra, maka toerana mihitsy any dia zany hoe piako ny telefônina, idiko ny trano, arindriko ny vavana, andeha hamaky tenin'Andriamanitra. Miona amin'ny Jesosy ianao ty. Zay ianao ny atao hoe miona amin'ny Jesosy. Alleloia. Kolosianina na toko voalohany andininy 5:10. Vakiko aminao Kolosianina toko voalohany andininy 5:10. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita laha matotalohan'izao zavatra rehetra zao. Fa tao aminy naharinany zavatra rehetra ny an-danitra sy aty ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharinany zavatra rehetra sady ho azy zany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lamatoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Alleluia. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenona rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra ka dia rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'ny fampihavanana. Eny, izy hoy iza no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Jesosy. Ny fototsy ty fiainantsika ty, be dia be ny olona, za zany mino an'Andriamanitra fa tsy mino an' Jesosy, fa very ianao ka, very. Satria Jesosy no navelan'Andriamanitra ho fototry ny zavatra rehetra. Raha vao tsy miorina ao amin'ny Jesosy zany tsika dia tsisy fiainana ao antsika. Zany lalana sy fahamarinana ary fiainana taloha tonga dia ny rehetrarehetra mihitsy, lalana, fahamarinana, fiainana, ny zavatra rehetra ngery havana zany. Zany mahatonga antsika miteny zavatra rehetra amiko ianao Jesosy. Alleluia. Amen. Tsy mitombona ary tsy lasa lavitra mihitsy zany hoe za mino an'Andriamanitra fa za tsy mino an' Jesosy. Misy atoko-pivavahana tsy mino an' Jesosy, tsy mandray an' Jesosy ho Andriamanitra, nefa Jesosy dia tena Andriamanitra. Alleluia. So dia adinonao le Jaona filazantsara ny Jaona teo. Ary tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tanao ny teny Jesosy zany dia Andriamanitra. Jesosy Andriamanitra. Jesosy Andriamanitra. Ny fanahy masina Andriamanitra. Andriamanitra. Alleluia. Ary ny ten'Andriamanitra ny mazava any amin'ny 5:5. Ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa amin'ny maizina tsy nahandray azy. Hoy Jesosy za fahazavana zao tontolo zao. Zaka io sisy Jesosy zay maky atao tsy maizina intsony. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao, iza le teny Jesosy. Miaraka amin'ny Jesosy tsika mazava ny lalaka le rehetrarehetra. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Io tenin'Andriamanitra io mitantana antsika hatrany amin'ny lalana maizina indrindra. Ny olona voky tenin'Andriamanitra, ny olona manana tenin'Andriamanitra tsy very mandeha zany. Raha tonga eto ianao androany manana problème, raha tonga eto ianao androany manana olana, mety tsy misokatra mihitsy ve ny fiainanao, mety misy zavatra tena hatrehanao tsy mety raiso ny tenin'Andriamanitra. Dia Jesosy, inona ny tena zany lalana sy fahamarinana, raiso ny tenin'ny fahamarinana. Jesosy rehefa ny fitandremana Pasika dia zao maka ondry anankiray io, efa nisy fotoana torena izy ity tamin'ny 2019 na Pasikatsika 2019 na Pasikatsika 2020 tsy tadidiko intsony. Toritory fobe mihitsy zany torena io teniny io. Ny Pasika, ny fitandremana Pasika dia zao maka ondry anankiray dia atsatsika io ondry io. Tsy videny io tsy karakaraina io fa tonga dia atsatsika ondry, tonga dia izy complet be iny. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, hohanina miaraka amin'ny anana mangidy dia hohanina hatramin'ny fadiny. Inona le fadiny? Ny tsinainy, ny taovany rehetrarehetra ao anatiny ao.
misy amin'ny omby a tsisy zavatra very amin'ny omby afa-tsy ny taimboraka ihany fa na tsy nay ny anaovana sosisy tsy taiko sy zavatra very amin'ny omby ny taolany anaovana be dia be ny zavatra atao fa ny taimboraka ihany no ariana ao anatin'ny omby fa ny ondry atao pasika voalaza ny tenin'Andriamanitra fa hohanina tsy avela hatramaraina hohanina hatramin'ny fadiny io ondry atsatsika amin'ny pasika io dia endriky tandindon'i Jesosy. Aleloia. Ary ny dikan'izany hoe hohanina hatramin'ny fadiny. Inona ilay fadiny? Tsisy asorona, tsisy analana, tsisy ampiana. Hoy ny tenin'Andriamanitra ity teny ity. Apokalipsy. Jesosy le teny a. Apokalipsy 2:24-25 za dia manambalana amin'izay rehetra mandray ity teny ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra nampy izay loza voasoratra ao anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny boky ity faminaniana ity dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina dia izay voasoratra anatin'ity boky ity. Jesosy io tenin'Andriamanitra io. Hohanina hatramin'ny fadiny. Izany hoe tsy misy asorona. Misy manala dia misy manampy ny tenin'Andriamanitra amin'izao. Izay tsy dia metimety amin'ny olona dia esorina. Dia izay tsy dia mifanaraka amin'ny sainy dia ampiny amin'izay mifanaraka amin'ny izay ampiny aminazy. Jesosy hohanina hatramin'ny fadiny. Misy fotoana mety mamy mety mangidy. Nga heverinao fa mamy foana zany fiarahana amin'Andriamanitra, fiarahana amin'ny Jesosy zany. Eto ny zioka kozy mianara amiko. Misy zavatra ianaranao a. Ary misy oziny hoe iny lalan'iny eo dia miletika kely mihitsy misy azo tena misy azo fijaliana. Tsy manakivy anao a fa misy azo fijaliana. Iarahana amin'ny Jesosy. Ary raha tsy nisy azo fijaliana tsy nigadra ry Petera sy ry Jaona sy ry Paoly sy ry Barnabasy. Fa tena teneniko anao fa misy azo fijaliana entina amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Vokatry ny tenin'Andriamanitra matoa Andriamanitra na tena aza ny sorana io aza ny aza nampiana dia satria fantatra fa misy tsy mety amin'ny olona ao, misy tsy zakan'ny olona ao, dia misy tsy ampy amin'ny olona ihany koa. Hoy Andriamanitra raha manampy sy manala amin'iny areo dia tsy mety. Ary Jesosy dia hohanina hatramin'ny fadiny. Raha dia teny aminao androany. Raisy ny tenin'Andriamanitra. Manomboka androany ianao isaky ny hamaky tenin'Andriamanitra dia teneny hoe Jesosy ianao anao. Aleluia. Ao an-traminao manoro anareo feno tenin'Andriamanitra ao tokantraminao. Manaova za zao misy fotoana tsy misy mety fa rajanona sy aokinareo. Nareo zao aty atokantranonay fanaka aty atokantranonay dia nareo mahita fa feno tenin'Andriamanitra ny tokantranonay. Ireny tsy haingo-trano fotsiny. Fa tena teneniko anareo zay taloha misy olona ohatra mpahirezina tonga any an-trano. Dia vao tonga ao an-trano fotsiny dia mamaky ilay tenin'Andriamanitra dia mahery. Nisy ranam-pavy zay taloha nisy problème be tsy tonga tao an-tranonay. Tsy adino mandraky tiany androany ilay teny kely anankiray voasoratra eo amin'ny haingo-tranonay zay. Ny tenin'Andriamanitra petrapetraka ao ireny, tenin'Andriamanitra dia Jesosy. Feno tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Hatrany anaty tômôbilanao aza mihaino zavatra tsy mampandroso. Aleluia. Any anaty tômôbila ianao mihaino hira fiderana, mihaino tenin'Andriamanitra. Manomboka androany za mino fa mba hanomboka ho isan'ny olona tena tia mihaino toriteny amin'izay ianao. Ny olona tia mihaino toriteny, iza le teny? Jesosy le teny. Ny olona tia mihaino toriteny ry havako dia olona tia mampandroso an'i Jesosy. Aleluia. Ka androany dia teny aminao hoe raha misy ny ozy Jesosy ino efa eo am-baravarana izy mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia androso dia ara hisakafo aminy dia izy amiko ary za aminy. Ny fihainonao tenin'Andriamanitra, ny fandraisanao tenin'Andriamanitra dia fandraisanao an'i Jesosy.
aomponao. Sahako miteny anao fa tsy voatery délivreny ianao io. Tsy voatery délivreny ianao io. Fa feno tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Mahazo toa mamaky baiboly, mahazo toa mihaino toriteny. Fa ho hitanao, jerenga antsika rehefa mamaky baiboly, misy faneligelina foana manokana ianao, mijery ianao ohatra hoe hijery Facebook ianao, hijery telefôny ianao, milamina tsisy tsy hitanao na resaka fifidianana na tondram-bavaka ihany tsika ny firenentsika, resaka fifidianana, resaka voasambotra ianana, tsisy tsy hitanao ao. Ary tsy mahatsiaro reraka mihitsy ianao misy fotoana fa mijery telefôny dia efa hijeran'ilay telefôny fotsiny fa mbola tsy mionona fa kisehana maso dia miezaka mijery ary. Iza hono ny ohatr'izao, ahoana indray hono reto, inona zava-mitrano. Fa manokana ianao za ary neny rapitso tena aza ligelinareo rapitso fa tena maky baiboly vao maraina ianao dia efa misy mitady misioka andeha anjono, ndao anjono hoe dia misy zavatra ikany. Manokana ianao manamboarana ianao fotoana ary aza manao an'izany, aza hoe za zany amin'ny lakamisy amin'ny roa amaky baiboly aza manao an'izany. Eny midevoly iny. Ataony ny zavatra rehetra tonga dia anakananao alefany daholo ny force rehetra rehetra. Anakanana iny tsy tiany ny devoly mihitsika mamaky tenin'Andriamanitra. Dia misy faneligelenana foana nge eny toriteny ianao dia misy faneligelenana. Amaky baiboly, anokatra baiboly, mamaky verset ray amin'io, mamaky ataoko hoe chapitre ray ato anatin'ny baiboly, mafy amintsika izany. Vao hanomboka maky ianao te atory be na misy zavatra manelingely. Satria sakana ny devoly tsy tiany Jesosy tonga eo aminao. Androany miteny anao hoe Jesosy ilay teny, Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Raiso izy. Fa io fiainanao io ho tanteraky ny tenin'Andriamanitra, ho tanteraky Jesosy dia milamina. Tsisy mahajanona eo anoloana. Na tendrombohitra aza mihetry, ranomasina misokatra. Tsy misy izao rehetra rehetra izao teny fotsiny tena hoe misy. Ilay teny fotsiny vao ny teny Andriamanitra. Tanteraka ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra rahana manao amin'ny Jesosy tanteraka avokoa. Ny zavatra rehetra tenenina amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka avokoa. Na dia voly aza ry havana, mitsoaka vao teneninao amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny. Teneninao tenin'Andriamanitra. Any mahatonga ny tenin'Andriamanitra tenin'ny fahamarinana tsy olakolaka io. Tonga dia mahasitrana. Fa maninona moa nareo mora délivrer keto dia niova fiainana. Satria nanaiky ny tenin'ny fahamarinana. Tenin'ny fahamarinana izany dia ilay tenin'Andriamanitra tsy misy kilema, ilay tenin'Andriamanitra tsy zaka ny meno azy. Satria fahamarinana. Anisan'izany ny teniko anareo hoe krismasy. Tsy zaka ny olona nge miteny an'izany. Aty andafy ianao miteny an'izany amin'olona za tsy manaraka krismasy, tsy tian'ny olona izany. Tsy tian'izao tontolo izao izany. Fa androany, manomboka androany, andoantsika manomboka iaina amin'ny tenin'ny fahamarinana. Jesosy ilay teny tsy misy kilema. Jesosy irery tsy misy kilema nandalo teto amin'ity tany ity. Dia tahaka n'ity baiboly ity, na bokina fahendrena isoratany Dalai Lama, na soratany Iza no tena olon-kendrehetretina hoe olon-kendre eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa ty ihany ny tenin'Andriamanitra, mamaky teny ato ianao dia sitrana. Mamaky teny ato ianao te hamono tena, manokatra baiboly. Pazy ray ato fotsiny ianao. Dia mahery. Tsy misy baiboly, tsisy boky ohatr'izany. Tsy misy boky ohatr'izany. Satria voasarona, voarakitra ato anatiny ato ilay mahery. Dia Jesosy Kristy tompony sabata. Ilay tompony izao rehetra izao. Ilay nahariana izao rehetra izao. Manam-pahefana amin'izao rehetra. Naharesy izao tontolo izao. Hotahin'ny tompony antsika rehetra. Mino aho vavarenareo izay hafatra izay. Verako vakina ilay verset ambarana antsika azy. Dia mino koa many anareo izay izara fahatsapana. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia an'Andriamanitra. Ny teny dia Andriamanitra, izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy, dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao nahateray azy. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona, ary ny mazava tena mirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Iny ny kantoko alefako aminareo iny. Raha to
akiradio dia afaka miantsonareo a raha ite izara fahatsapana ina moa ny fahatsapana zaraina inona ny voarainareo a tao anatin'izay adin'indray nresantsika izay raha misy ary aminareo a maniry izara fahatsapana dia misokatra aminareo a ny messengerako a dia tonga dia ampidirina ianareo a izay izara fahatsapana mino aho zao fa hitojony efa ahoana mbola tsy hitako ary ny sarin'izay tafiditra ao a mino aho fa raha latojo a no zany mivibre miantso zany ka aloha sitsika tonga dia sary za amy mitafimaso mbola tsy mijery izy any ao a fa za mily fotsiny hoe tojony ao taloha ary asitsika sary tahitompo ary raha latojo a anao ny fitenena ny fahatsapana mba azonao a zaraina amin'ity androany ty tojo Jesosy antsika rehetra dia mankasitraka be dia be anareo eny anadata amin'ny tontolo fa nahafinaritra sady nahatombo fahalalana indrindrandrindra ny tamin'ilay hoe resaka teny teo a dia efa vakina nefa mbola tsy tena voaray tsara hoe tena Jesosy teny io a dia nahafinaritra nahalala an'izay zavatsara dia tena nakasika anahy koa le hoe rehefa mazoto miaimpory teny a dia mampandroso an'i Jesosy a ao akoho dia mampirisika iaimporo teny a loatra aleloha loatra mahazatra azy dia saotra petraka anareo anadà dia Jesosy aminany tity Jesosy be anareo anadà akarehetra Alleluia mankasitraka indrindra tojo a dia tahin'ny tompo ane ianao a dia maherezatra any an-trano fa dia ianao mpanetsiketsika an'ity fizarana fahatsapana ity a dia hita manokana ny tojo ane Andriamanitra dia maherezatra any fa dia mahafinaritra ny fiarahana mbola misy fiaratsika izara fahatsapana raha mbola misy a dia afaka mbola miantsonareo raha tsy misy tsony a dia tsy maninona fa tonga dia eno hiritsika dia vita loby koa ny fandarantsika amin'izay fotoan'izay mety foana zany na nareo a mbola miantso a dia ampidirina raha misy izara fahatsapana raha tsy misy tsony dia tonga dia afaka 5 segondra raha tsy misy ny appel dia tonga dia eno hiritsika dia hivavaka ho an'ny firenena isika alleluia tapitra ny 5 segondra tahiny tompontsika rehetra ndao ary anao hira anankiray laso aloha misy anankiray miditra tapaka raha nabavy andao aloha alleluia aloha misy olona ray miditra miantso a dia aloha ampidiritsika izy a alleluia rehefa ao ianao raha nabavy tia rakotoary zaka dia anao avy hatrany ary ny fitenenana inona no azonao zaraina ary androany Jesosy antsika rehetra dia misaotra fa sy tena nanome fitenenana ny teny pastera tena nahataitra be anazy tena nafo anazy tafatory kely azy afaka dia raha manaka ilay miaraka amin'ny Jesosy dia tsy maintsy mijaly tsika ny fijaliana tsy maintsy misy fijaliana tsy maintsy mandala amin'izany tsika rehefa tena hoe miaraka amin'ny rehefa vita tsika iny miara-mijaly amin'ny Jesosy dia tena hoe fandresena fahasoavana fitahiana no valin'izany rehetrarehetra zany dia aza kidy raha mahala mandray aza fitahiana fahamarinana avy amin'Andriamanitra izay avy amin'ny Jesosy zany fa tsy mahakivy zany ninona zavatra miseho amin'ny fiainanao fiainatsika dia aza kivy rehefa mijaly tena hoe mijaly an'izany fa Jesosy efa nitonga niny azo fijaliana iny nanome ohatra tsika fa rehefa vita niny dia tena mivoaka mpandresy izy eo an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay amin'izao pastera amen alleluia alleluia mankasitraka indrindranao a raha nabavy tiana rakotoary zaka Andriamanitra manankiray fahasoavana ane a hahamaly fitianao a dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany zasika mbola apiditra olona anankiray hafa indray alleluia mbola misy izara fahatsapana ao ambadimbadika ao a ndao ary a mitahiny tompo ary a raha nabavy a Aingonirina Rodriguez anao ny fitenenana iny ary nazo zaraina androany
tain'i Jesosy pastera tain'i Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka na amin'ny fitenenana. Ny azy ny tena nakasika ampianarana hoe Jesosy manana fifandraisana amin'ny zavatra rehetra. Eto amin'ity zao tontolo izao ity hoe azo mibaikona daholo na fahafatesana na ranomasina na zavatra rehetra dia rehefa satria hoe Jesosy no misy mpiainana dia manana farak'izay ka hoe tsy voatery delivreny raha marary fa arakaraka fenotsika tenin'Andriamanitra sy fandraisantsika andetely satria le dia Jesosy vita ao anaty dia afaka ho sitrany tsika izay tena nakatao Jesosy. Aleluia, amen. Aleluia be mankasitraka anao ranabavy Aingonirina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay nentinao teto izay androany. Dia Andriamanitra manankiram-pahasaho namala fitenareo rehetrarehetra izay nizara fahatsapana teto. Andao ary tsika no antirity hotonontsika eto ny anaran'i Jesosy, ny anaranao aleluia, hivavaka avy hatransika ao aorianan'izay.
mangaksainy fenamoko aminanaranawe musitiny fifalinao toy ny fisininao fitaoko pedinina angatamazamonzairine fandaminanan'izay mikorotane fiatananazy fanavotane fanaovazana ny fomba fisainane fananganana ny majary fanane Jesosy misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra zay nomenao anay androany misaotra Jesosy ny amin'ny fataterahany fotoana fa tena hoe tsy tapaka ny fandarana nety tsara ny connexion totosa avokoa zay nirina ao atao androany voatory ny teninao voatory ianao Jesosy misaotra misaotra ny amin'ny tolotsaina misaotra ny amin'ny retim-panomponao zay tonga maro misaotra ny amin'ny zavatra rehetra nangatahako aminao Jesosy dia io zany teny zany mba tsy ho very maina azavelanao latsaka any amin'ny lalambe zany Jesosy ka ho hitsakitsaky ny olona fotsiny na voatsaingiko ny vorona-piasa azavelanao latsaka any amin'ny tany marivo zany Jesosy ka alakitrebo na ry alazo avy eo azavelanao maniry anaty tsiro zany ka ino ihany ny olona nefa misy fanahina sy fisalasalana ao anatiny fa io mba haniry ho voafafy amin'ny tany tsara amin'ny tany mahavokatra io ny fonony tsirairay avy androany mba ho tany lonaka aniriny zany teninao zany ka nivozana fafy dia amoa avy zato eny arivo tsy manapataperana hiboiboka ho fiainana mandrakizay Jesosy malalo ny tenin'Andriamanitra dia ianao oka tena hoe ho voadidina tenin'Andriamanitra izay oka tena ho voadidina anao zay Jesosy io ny tsirairay avy zay tonga eto androany azoto iainy tenin'Andriamanitra azoto iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra iaina araka ny tenin'Andriamanitra isaina araka ny tenin'Andriamanitra isaina araka anao mba tena ho kristianina tokoa tsy hanala-baraka anao Jesosy ny anaranao ny angatanay zany babaka zany be ny zavatra tsy voalazanay be ny tsy voatony ny vavanay fa kely ny fisainanay ary tsy mahatakadavitra ny fahalalanay Andriamanitra fa eo ianao mahita an'ireto tsirairay avy zay tonga eto manatrika ty fotoana ity samy manana ny mahatery anay zay tsirairay avy misy olona tena manana fahaterena eto Andriamanitra vangio zany olona izany amin'izao fotoana zao vangio izy Andriamanitra dia zay irininy fony tantera ho aminy zay mahasoa oka ho ataonao aminy ho hitany ao aminao anie ny zavatra rehetra ny fandresena ny fanasitranana ny fitahina ny fanambinina ny fahasoavana isan-karazany Jesosy mandrakizay ho anao ny voninahitra dia raha laza saotra anao ny amin'ny fatanterahany fotoana voninahitra ny ho anao reriany halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana zao ho an'ny firenena ka andao ampandrosotsika ny anabavintsika Marina Tiana ivavaka ho an'ny firenena anao ny fitenenana Marina Tiana makasitraka pasterana amin'ny fitenena ndao sika ivavaka ho an'ny malagasy sy ho an'ny Madagasikara
Andriamanitro mangataka aminao izahay ho amin'ny firenenay mba ny malagasy tsirairay hitandrina ny teninao ary koa mba hitandrina ny tenin'izy ireo amin'ny olona rehetra manodidina azy, ny ray aman-dreny amin'ny zanaka, ny zanaka amin'ny ray aman-dreny. Ny teny tokoa mantsy no fototra iankina ny zavatra rehetra. Ny teninao Jehovah no naharianao izao rehetra izao ka nampilamina ny zavatra rehetra izay nataonao. Tsy noharianao, mangataka aminao izahay malagasy Jehovah mba hahay hanaja ny teninao. Ny teny tokoa mantsy no nampilamina sy nanasitrana ka raha tsy nitandremana izany dia manakorotana ary mamparary. Raha misy ny zavatra iarianay Andriamanitro dia ny filaminany firenenay i Madagasikara izany izay apetrakay eo am-pelatananao. Ampianaro Andriamanitro malagasy rehetra hitandrina ny teninao satria raha izany no toa dia ilamina izahay ka efa hisantatra sahady ny paradisa malagasy rehetra ary Madagasikara na mbola eto ambony tany aza ny malagasy rehetra. Izay ny fangatahanay aminao Andriamanitro amin'izao alina izao. Halleluia, amen. Halleluia, mankasitraka ny nanavavitsika marina tenantsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manankirepasoavina ny amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra ny Sarlina koa tamin'ny toloteny mamy mahafinaritra dia misaotra andranabavakataka tamin'ny vavaka fanombohana. Ireo ny ekipa niaraka tamin'ny teto androany dia miampy anareo hisaorana be dia be koa nareo tonga teto fa raha tsy teto nareo nangingina rery teto izay. Jesosy amaly fitianareo. Raha mbola sogeny aminao lanitra Jesosy ary tahiny tompo samy venena daholo tsika dia raha pisindray tsika mihoana. Halleluia. Dia samy ary tahiny tompo daholo dia mahereza akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com ampanomeno minjapeo akiradio mandeha andro manalina io na iza na iza toerana misy anao dia mandeha foana io tsy tapaka mihitsy misy totentsaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo ralina. Rapisindray tsika mihoana mahereza daholo. Amen.